Allo, salama daholo e. Zao indray tsika vao mino hoe elaela zay a. Satria ny antony moa zany dia misy déplacement foana fa tsy le fotoanako somary efa teritery a. Io zao tonga tamin'ny atoandro a dia napitsy vao maraina dia efa lasa indray. Zany hoe tsy manapaka ny ino ty izy ny fanarana ny fiainam-pirenena fa dia maharaka tsara mihitsy aloha zavatra misy. Androany zany ny ataoko ny vidéo mba nanana chance ahafahana manao vidéo androany. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao a, rehefa tena jerena izy a, dia ny mpitondra le président zany, io moa tsy ataoko hoe président ny adala io fa fantatrao ihany. Le mpitondra zany adala dia le mponina no lasa gaika. Azonareo zay zany ny zavatra hitako aloha, zay ny zavatra misy. Za tsy handeha hampatsiahan'ny velorano a, hoe le velorano be dia be ka fa 7 sa 8 ireny ino ty izy ireny velorano ireny a, tsy hampatsiahan'ireny akory fa misy zavatra fa niova indray mantsy izy zao. Tsy ataony velorano intsony fa ataony tonga dia Madagasikara tsy maintsy mandroso a, dia misy an'izao projet zao, misy an'izao projet zao. Nisy an'ilay kabary nataony Rajoelina iny. Ireny moa zany au fond ireny a tsy ilaina mijery an'ireny fa ny aino a satria ahitako hoe inona indray no teneniny adala mba ahafahana mandetika ny fantsika mafimafy kokoa rehefa tonga ny fotoana. Zavatra nataony zao a hoe reny le bus électrique reny a, eo avy avant 26 juin le bus 12 mètres, dia misy ny jet d'eau a 25 mètres. Io zany fanomezana ino ty fafinaretana ho an'ny vahoaka hijery hoe 25 mètres 250 mètres ny jet d'eau a. Dia misy restauration ozy izy a, dia misy finanankanina mahafinaritra sy ny sisa sy ny sisa. Ny laka arivo a, ho ataony laka arivo amin'ny fafinaretana ho an'ny Antananarivo indray zany io a, ampandridrisana Antananarivo izy amin'io. Ho lazaiko hoe ny antony rehefa avy eo inona no nanaovany an'iny. Dia mois d'août a, misy ny fanamiana vaovao ny tafika malagasy a ho an'ny mpitandro ny filaminana, izay ho avy a alohan'ny 26 juin koa. Zay zany le hoe malagasy maintsy mandroso, zay le Madagasikara tsy maintsy mandroso amin'ny adala. Zay zany le promesy bombina daholo rehefa ataon'ireo. Le téléphérique zany tsy antsika resaka tokoa ny téléphérique fa io téléphérique io a efa fantatritsika tsara fa io a dia 1 milliard par mois io, 1 milliard mandritry ny 5 taona. Ka tsy haiko tsika amin'izao fotoana izao 5 taona 1 taona tsy fantatra hoe iza ny andohan'ny trosiny io efa kelikely eo. Fa zay ny zavatra misy aloha zany io téléphérique io. Ary io andrasan'ny FMI io fa raha vao tsy mandohany io dia eo ny tavela. Zay ampian'izay moa zany misy an'ny izy ty le bain'ny Rajoelina ty a, le nangalatra volamena ny taona volamena nakany ivelany iny a, Rodolphe. Iny moa zany le nangalatra volamena tsy tantohiny hatramin'izao. Fa ny zavatra koa mbola fatiny mbola zavatra nataony fa tsy nahasoa tamintsika mihitsy a, dia ny fangalarany vola tao amin'ny banky, tao amin'ny Société Générale. Iny moa zany tsy nisy namoaka fa nandeha tsokosoko fotsiny. En fait za tsy hitenen'ilay société nametraka an'ilay vola tao a, fa ny fitahany ametraka vola tao a vao napetraka ny vola tonga dia nitsoainy, dia nakatona ny Société Générale. Dia io izy samy notifaniny daholo izy menakavy. Io koa moa zany tsisy samanenjika. Zay afena tana ny kabary momba ny Ilze Pars hoe tena io zany tena mba hoe tena mba ino ty izy mampananona ny fony adala zany hoe marika ny fony adala moa zany le Ilze Pars fa tsy maintsy takiny io a ary tsy maintsy ho azony. Dia avy eo moa zany ny resaka an'ilay mégisy efa mikabary moa dia tsy maintsy miteny an'ilay mégawatt lafy ty a manaovana an'ilay lakarivo. Io izy zany dia io lakarivo io a misy an'ilay lalana makany Ivato io, ohatran'ny autoroute io. Io zany tsy maintsy ataony io satria misy tanin'ny adala ao, zay ny tsy fantatry ny olona, misy tanin'ny adala amin'iny lalana iny a amin'izao fotoana izao rehefa mandalo eny. Dia efa misy mifefy be eo, misy tanàna mifefy be eo, tsy haiko firy hectara izy io. Misy tanin'ny adala zay mahatonga azy anao an'io ataony tsara tarehy io lakarivo io a, dia ataony tsara tarehy io digue makany Ivato io. Misy tany ngeza be ny Rajoelina ao. Zay ny base titulaire moa zany a dia miteny izy fa tena manohana mafy mihitsy ny base titulaire satria izao misy vola be amin'ny malagasy eo izy, misy volantsika ao a. Satria raha vao mitrandraka fotsiny tsika eo izy a dia efa mahazo any amin'ny
180 millions par an, pas 180 millions de dollars par an, dans 200. Izy tsy niteny 500 200 180 tenenao fa le 300 zany ho ataon'le riaposy indray zay. Io Bachelard zany teny hoe zaho izy tsy hamono, za tsy hamono malagasy fa raha fantatra hoe mahafaty ny malagasy io dia tsy hanao an'io ay bombina daholo zany. Ny mpanao gazety moa zany iny le nataony nanasiny resaka kely hoe mpanao gazety mila sivanina kely satria be loatra nareo izy mandeha tsy dia mahataty koa rehefa tena mikapoka mpanao gazety be loatra izy le mpanao gazety lasa mpanao gazety tapotapoka hoe tsy nianatra etc etc zay. Dia ny resaka inona koa ndrasana zany le crâne le karandoa le ho averina aty amin'ny malagasy dia faly daholo koa le malagasy eny amin'ny misy zany hoe le crâne zany le atidoha zany iverina le karandoan'le mpanjakana zao ay nahafatanao karandoana any aveza no hoeny anao rehefa avy eo frantsainga reo fa zay ny tena mahavoatsika mila mirahina olazaka anao zay ny hitako aviako ty ny mahavoatsika malagasy na merina ianao na avy any amin'ny côte ianao mahavoatsika mahay mifandamina amin'ny zavatra anankiray mahay mifandamina tsara mihitsy fa amin'ny problème atsika raha vao misy hoe zay ny problème atsika mifanitsaka tsika raha misy anankiray mahazo pouvoir zay ny problème malagasy anankiray tena ngeza be. Dia ny anankiray moa zany ndresany dalako le visa io amboarina tsara ny visa manamoramora ny visa mandeha makany la Réunion ny maktea France tsy fantatra hoe any Maurice la Réunion Maurice io nefa vao nisy ray volana zay 5 ny malagasy tratra tsy nisy taratasy tamin'ny Maurice tamin'ny 30 janvier nisy 30 tamin'ny janvier zao nefa tsika amin'ny teny zao dia mandeha indray ny annonce hoe misy 700 poste malalaka ao Maurice dia tsy fantatra intsony hoe inona zany tena marina amin'ilay izy politika an'ireo dia namarana ko azy moa zany le zanaky ny adaly nikanitsika iny nikan'ny mpanoatra indrindra hoe ahoana ty zanaky rajoelina amin'ny style miaraka amin'ny arabo amin'ilay akanjo lava dia maka sary dia tsy fantatra hoe inona zany tena rôlina ny adala nazavain'ny rajoelina moa zany iny hoe le zanako izy ohatran'ny mialina reo fa le zanako anke izy reconnaissant be mihitsy zany ny Emiraty amin'le zanany satria ny zanany ny anisany nanamora ny fifanarahana ny sidina ny nanamora ny fahamorana zany ny fahamorana ny sidina makany tana Dubai ny zanany zany ny tena nahatsotsotra ny zavatra iny dia raikitra le izy dia manontany zany manontany ny bandy hoe tena fa ny zanak'riva zany lehibe ministry ny tourisme sa ministry ny transport sa hoe ahoana fa zay aloha zany ny zava-misy dia akory atao zay le izy fa hitodika amin'ny zavatra teo aloha tsy hoe lavitra be koa izy fa voaingana vao ray volana angaman'izay samy nanio ny heviny daholo tsika rehetrarehetra ny amin'ny nandalovan'ny Macron na ara-politika na tsy ara-politika ray volana latsaka angaman'izay ny fanomanana zany fanomanana tamin'io zany dia efa hitantsika hoe ny fomba nandraisana amin'ny Macron hoe hitantsika reny hoe ny anazy moa zany le filoham-pirenena sasany sy le prime ministre tonga teo reny Comore no Maurice reny mofotompainy reny amin'ny rajoelina tsy dikany aminy reny fa ny Macron zany ny tena nahatonga le fanadiovana lehibe sy nanaovan'ny Augustin reny dessin tao anaty tinelina reny zao vao nanitsaka engany mba hijery an'ity vidéo ity ny protocole ny rajoelina zay tena tsy rahantsika na nul izy na tsy nul fa vao nanitsaka ny solina malagasy toy ivato Macron sy ny vadiny dia efa nisy ny blème teo amin'le tapis hitantsika daholo angaman'iny tsy mila verimberina dia hitany ny lohabe an-tsay hitsay kamoana iny no hitany nitsena azy iny moa normal satria ny visite ohatran'ireny misy ny atao hoe visite officielle misy ny atao hoe visite d'état dia reny normal reny raha tsay no mitsena le olona vahiny reny fa miala tsiny aloha amin'ny teny hoe hitsay kamoana satria mifantatra reo angamba ny antony mety hahatonga anah hiteny an'izany dia zao ny zavatra nisy sy niseho ny zavatra niseho mety tsy hitantsika tamin'ny tely tsy hitantsika tamin'ny gazety zay ny zavatra hoteneniko anareo aloha vetivety na hoe rentsika tamin'ny radio tsika azo matao tsika manana maso tsika manana maso manana sofina manana tongotra maraka tsara ny zavatra misy manodidina ny rajoelina manodidina ny fanjakana
moindre feu reo a moindre geste reo a maharatsika zay betsaka zany ny blingbling a hoe saika hoe programme rajoela zany a ho atao a na tamin'ny macron tonga teto rajoela moa zany tian'iny le manao défi a sy le zay le hoe inona filazandazy efa manao izy zay le fanamby izy tia manao an'ireny de saika anao zany amin'ny macron le hoe ampivanaka amin'ny macron hoe tonga eto Madagasikara hoe zany ny aty aminay izy moa zany zay le style ny adaly zay hoe za je suis a de eo koa le hoe le petit jeune iny moa zany iny tena tiany rehefa makaty ivelany izy a tia mihitsy le hoe le président jeune a de zay zany ny tena hoe saika anao blingbling ampiseho ny zavatra fa indrisy lasa nivadika fahafambaraka le zavatra zay teo ny fahatapahana tamin'ny retransmission en direct teo ny son ny image a nisy tapatapaka tao ny mpanao reportage mipakasary miteny ratsy a nanana problème be moa iny zavatra iny tao entre anjareo tao ary tsy vitan'izay fa saika anao parady be hoe andeha ho any amin'ny iny ty zany amin'ny eny Analakely eny misy planady any amin'ny arkady sy ny saika anao parady be teny a hoe andeha tongotra satria fatantsara Macron tia manao bain de foule azonareo de saika anao an'izay saingy indrisy tsy nety le vazaha ary mampime le Macron mihitsy tsy nety niditra tunnel zay ny tena problème tam'le izy tsy nety niditra tunnel mihitsy ny Macron a nefa koa le radio zany saika mba hitokana an'le tary amin'ny orange fa zao zany zavatra tsy azony radio mihitsy hoe le Macron rehefa mandeha ohatrany ary tokony fantatra ny protocole zany une semaine 2 semaines alohan'ny atongavany a de efa alefa Macron daholo ny azy ny sécurité any a alefa ny médecin any ary efa nijereny daholo reo olona anaty nanolokoana ry tunnel io efa nijereny daholo nefa hitany daholo tamin'ny vidéo a tamin'ny sary a reo olona matory anaty tunnel reny ary io pollution ao Analakely io a pollution Antananarivo io a efa mesureny io zay no natonga azy tsy mety hidineny a zay no mahatonga azy tsy mety hiditra ny tunnel fa ireto le dondrona de mifafafafa ivelany fa andeha ho any amin'nety le vahoaka madinika reto izy de inona ny hafarany a de nivadika amin'ny programme hoe eto any Pedro izy mivady nakany Pedro moa zany mbola nisy complication koa fa zany hoe tsy ho tataraiko eto fa ny Pedro moa reny zany nikizy Pedro reny reny efa vonona foana reny ny finanan'ny Pedro reny a Pedro raha vao magnibaiko de tonga daholo ny rehetrarehetra fa tsy ho tataraiko ny problème tany fa tonga teny amin'ny Pedro a zay zany sisa ny programme azo atao de hira sy spectacle no azony atao tany fa tsy nisy mihitsy le hoe le modeny le culte be le fivavahana be le manao akanjo fosy de manao style katolika be tsy nisy reny satria ny antony namany franc-maçon nama tsy miditra amin'ireny a tsy ao anatin'ireny izy mivady de tsy afaka Pedro fa tsy maintsy spectacle natao a tsy afaka na de hoe nakateny tao amin'ny soratra masina raha tsy possible satria izy mivady tsy ao anatin'izany tsy ao anatin'izany zavatra zany reny za tsy teny hoe ny asa nahitako an'izay fa azonareo jereny zany azo jereny zany amin'ny mijery amin'ny Google nareo a hita zany de hitanareo daholo hoe fa ahoana marina izy mitsamy reto a zay nareo vao tonga saina hoe ay ve ary tsareo fa nisy fotoana rajoelona niresaka niny Rothschild hoe misy ny banque ny Rothschild atsofotsika eto a reny any daholo ny tantarany a tsika tsy andeha lavitra fa zay ny zavatra misy de zay aleo hiditra amin'ny raharaha-pirenena tsika de inona moa zany ny tena tiako atongavana hoe inona zany ny tena vokatra na andehana Macron teto a inona ny zavatra hoentiny hoan'ny malagasy de inona moa zany nentiny teo fa de nilazainy teo fa de coopération renforcée zay zany ny tena hoe zavatra misy a indraindray somary saroman-kely amin'le teny hoe cogestion a de indraindray somary saroman zareo indray hoe relation bilatérale zay teny fonosina daholo zany zay rehetrarehetra teny fonosina daholo zany rehetrarehetra teneniko zay fa zao raha tena mitsaina mazava de tsisy nataony tarifa de renouvellement na colonisation 65 ans après zay ny tena atondihany teo reny ny resany reny a efa natao interview izy a reny ny valy teniny a efa notanian'ny mpanao gazety izy a fonkagny moa izy atadidinareo tsara inona mamaiky anareo amin'ny départ sa izy fa
ny fahatra amin'ny malagasy nge tena important aloha valivaliana fotsiny hoe dia mandeha koa zany nypromisy bombona amina anazy koa mandeha iny moa zany dia zay ngamba ny politika na no raha jeo fantarao tsara raha joela ny teny indray rehefa manao politika io za tadidinareo tsara rehefa manao politika io zy raha joela dia azo atao mandainga azo atao ny mivadibadika azo atao ny mandaingarainga sy mamitapetaka zay dia ireo izy ireo entitsika eto zay ny fandehany nandritra n'izay visite d'état zay fihaonana hoe fihaonana tamin'ny COIA on s'en fout afantatsika tsara fa betsaka nisy ny délégation ny maromaro niaraka tamin'ny Macron betsaka zany ny fifanarana nisy tao fa ny dimy ihany ny lazaina tamintsika tena nazava be reto sakafo machin betsaka ny zavatra ny fanarana tao ny travail de couloir be de be ny nandeha tao ny bizina nandeha tao eny tsy lazaina intsony fa na Sarkozy ary manana bizinao fa jereo tsara fa Sarkozy ity efa nitsoahana ny bracelet teny amin'ny tongony minoa nareo fa mana Madagasikara Sarkozy ato atsy bizina misy ao tamin'ireny enina natongavan'ny ekipa Macron reny ny fantatro izy za tsy mone mifantatro nareo mifantatro izy fa ny fantatro izy ary nitako fa tena misolelaka tanteraka mihitsy le ekipan-drajoelona eo anatrehan'le vazaha fa tsika koa problème raiky koa tsika malagasy tsika zany tena mbola matahotra an'le vazaha mena sofina zay koa ny tena problème anankiray ary ity tsy hoe mampalahelo izy sady mampimena mampalahelo fa zao no lasy Macron eo vao tena samy milaza zay tiany tenenina daholo am'izay samy manana olazaina daholo taoriana an'iny mantsy nijery dondresaka ahako dia nijery dondresaka ty afatra kely satria afatra kely ho an'ny mpanao dondresaka ho an'ny animatrice animateur ho an'ny Sibella ihany aloha Nicolas no tena miketo Nicolas le tsisy na tsy mahay mamaky teny iny aby manan-tsara zay vo misadressé amin'ny Sibella sy ny collègueny tena hoe raha angaty mba olona marina fa mandray voly nareo rehefa mandray olona mandoa vola le olona makao raha mba olona manatsaina manatsaina na malefa atao miady hevitra eo fa tamin'ny fotoana ihany nijery an'le dondresaka olona efatra olona roa tsisy saina avanina tiala ve Augustin ve napetraka reo dia le général tsisy saina iny emena général tsisy atidoha tsisy fanajana tsy manana foto-kevitra tsy mahatakatra resaka raha mba olona manatsaina na malay alefa manaraka ndresaka raha dia ohatrany olona miresaka ny ambony tamboho zay mianasy fantatra parenthèse kely iny fa reny olona reny ange reny olona reny ohatrany faly fotsiny raha mandray vola avy any amin'ny rajoelona ndany lisa miakatra plateau mandray vola reny bandy reny makany amin'ny plateau fa sao dia ivanareo mandehandeha ohatrany hoe eny amin'ny fony mahazo vola any amin'ny rajoelona reny dia miakatra plateau avy amin'ny TV plus dia mivadika ary amin'ny Kolo TV dia miaraka zay ary farany horesahako momban'ny Macron izy aparsa inona moa zany no tena horesahany reto le fo izy amin'ny 30 juin aty à Paris le ilona le nosy efa namidiny kimamany nitsy 55 000 zafady efa namidiny $55 millions de dollars marina raha joelona miaka raha zafady marina raha joelona fa tena hoe mila vola be lahy hitsabony lany zanaka lahavavy iny sy le anankiray anirana le bandy kely pokamoly re fa tsy nosy malagasy namidiny lahy dia anaovany lany zay azona dia tsy ampy ny affaire sava 190 millions euro na dollar on s'en fout 75 kilos nangalary nisy na volamena tsy ampy lahy fa mbola midiny lany ray le nosy malagasy ato alefa sainy mitranona dala ny zanakiraha dia samy vita zay bon lasa lafitsika itsika tsy hoe lasa resaka be lasa mitanisany zavatra tsy manana tsy antsony tsy any amin'le fitanisana zay tsony ngamba ny resakitsika fa inona zany ny atao zao ny malagasy itsika rehetra antrandreraka sy ny kivitsika zay le malagasy dia manjary very repère amin'izao fotoana zao mitahotra hoe tsy dia mino loatra ahako tsy dia mino loatra fa manomboka saly malagasy manomboka saly avaoka fa manomboka tofoka fa ny tena problème atsika dia eo amin'le leader tsy misy leader mihitsy hoe tsy le leader le fantatsika le mananarana malaza reny fa ny leader tena vrai hoe tsy miamotra tsy mifezaka tsy mitsitsy tsy miamotra inona matotra
ary tena tia tanindrazana io zany tsy ananantsika io zay miady a dia miarony vahoaka miarony malagasy tsy mivarotra tanindrazana ary tena maharesy lahatra amin'ny malagasy zay zany tsy ananantsika eo zany ny problème atsika aloha zao de mety manontany nareo mety manontany de mbola isy ve nefa za maro koa bien sûr misy zany misy malagasy mbola afaka amin'ny tena mijoro amin'izany fa saingy zao fotsiny aloha hoe iny le ataontsika hoe ny azo tokana tsy mbala azonareo ny tiako tenenina zay olona mijoro eo io tsy maintsy rodana io fa zay olona mijoro eo sy ny olona miara-miasa aminy a zay ny atafarina atsika zay ny afaka anarina ny firenena io fa raha samy miazoazo eto a tavela eo fa zany hoe reny Chine e France e Amerikana sy namany reny mangataka manangatana reny hoe hiaraka amintsika aloha zay hiara-iasa aminareo zay ny tokony ataontsika rehefa avy eo fa tapitra zao ty style impérialisme ty fa io rehefa tsy voafitritsika amin'izao io Madagasikara io dia anoatra ny Haïti tsika anoatra ny Venezuela Haïti zany hitako maso ny Haïti antompoka tsy misy an'izany hoe lalana asiany zany fa ny capitale ny bandy manjaka ao ny gangy samy ganga manjaka ao amin'ny ville ary ny gangy samy manam-potoana manam-bola amin'ny resaka kidnapping manam-bola amin'ny alatra manam-bola izy amin'ny raketa fa tsy zakatsika zany tsy zakatsika ny raha anoatra ny Haïti zany ahoana ny fomba niketsika ahoana fomba izakanareo hoe miala avy any Ambohimanarina ianao a de ho any Tamena de mandovola anao amin'ny valavany Ambohimanarina iny raha ho any amin'ny Sosantsety anao a avy any Anosy na avy tsy fantatra mandovola anao vao tafiditra ao Antananarivo tsy zakatsika zany zay bon hiditra amin'ny resaka anankiray tena mazava tsara ataoko azavaiko tsara ty zavatra ary tsara eto a de s'adresser amin'ny diaspora za tsy miresaka diaspora fantôme vao nitsangana vao any hoe diara sa diara masa iny anarana iny tsy miresaka iny fa zay moa le diaspora de ampiasaika fa diaspora mpitolona ny resahako ny atsika ny prioritaire aloha de manala ny rajoelona manongana ny rajoelona na faly izy na tsy faly na misy lalàna tsy misy lalàna manongana tsy maintsy ahongana le bandy aloha misy antsika amin'ny teny hoe tsy asina resaka be ntsony fa tonga de action maro koa tonga de antsika tonga de makanesany a mandeha mitarika de tonga de andago et cetera tsy lazana ntsony le mitonga amin'ny teny hoe mitongava ty sy ny namany ka tonga am'izay tsika zao ny resaka ambony latabatra hoe andeo fa ivory de nisy fanambana azy namany tsy antsony ny eritreritry ny mpanao politika tsy mahavahan'ny olana io mihitsy raha mbola eo anatrandreo bandy jilambotorao fa ny andreo zavatra efa fa hoany fotsiny fa io a tsisy afa-tsy ny affrontement direct na révolution zay ihany io zay sisany solution ny Madagasikara io tsy adevitra ntsony hoe manontany hoe fa maninona le olona tsy miatsika ntsony any toerana fa maninona samy manana ny filazany daholo le olona ao samy manana sa misy miteny hoe zay kivy zay nono zay reraka zay leo atao hoana fa tody miady mambasa zany samy lasa indraindray lasa tsika samytsika no lasa mifanometsiny de zao izy zao ny mahatonga iteny zao mahatonga teniko hoe za tena miteny mihitsy tsy parazara mihitsy fa nomaniko ary nomaniko ny anongana ny boakely io ny analana ny eo ary tsisy afa-tsy zay solution efa niteneniko teto ka mataona ny nano manao an'io fa am'izao fotoana zao a hita mihitsy hoe tsy vitan'olona rery io tsy vitan'olona tokana io fa na ny fanomanana ny hoe any etsika Faubert na acte isolé ary io nefa ny choix na révolution ho an'ny rehetrarehetra io a na acte isolé ho anina une par une zay nefa anisan'ny karaky fitsarana teto a Frantsa teny an'izay fra zay fa ho averiko fa tsy manena averinao fitsarana tsy problème zay ny tiako atongavana maritsika ny hoe vonona mbola misika diaspora eto a hoe tsika vonona tsika sa tsika tsy mila réunion ntsony tsy mila manifestation ntsony izy nareo manifestation ilaina mba ho courant zavatra misy ny sasany a zay tsy afaka miady ary mba tsy maty le afo zay ny ilana manifestation ilaina ny manifestation efa tonga miady tsika zao ka manao amin'ny antso ho atsika
manao an'le antso aho eo avitsika ary hitotona anytsika raha zay fomba fiteniny bandy am'izao fotoana zao hitotona anytsika mandray anareo ah zay vonina mandeha fotoana mandeha ny taona zao tsika mbola afaka miteny da zary mbola afaka miteny a mbola afaka mijoro zao fa tsy afaka folo taona tsy afaka rombe folo taona raha zao taonatsika zao 80% mpitolona 90% mpitolona mbola saky miteny an'izany tsika am'izao fotoana zao aza mieritreritra ankizy tanora 20 ans 35 ans am'izao fotoana na 30 ans e mbola avrena tao anatin'ity portable ity fa tsika am'izao fotoana zao tsika mbola afaka mihetsika zay fa de tonga de valiko ny fantanareo a zay manitikitika anareo am'izao fotoana zao de hoe ahoana zany ary aniko miaraka amiko a tsy misy plan B plan A zay ihany ny plan B ho an'ny olona matahotra ny tsy ahomy zay fa mila tsika mila kodimain tsika physiquement amin'ny any Madagasikara vahoaka any Madagasikara ireny ny cause ny colonel Patrick reny reny zay retsaka reny a reny moa zany tena hoe reny tena tiany mazava hoe raha Vatomanga contre Rajoelina tena mino resaky tsika zao nefa biro anatin'ny lohanareo aloha aloha raha mino an'izay zao teniko zao hoe io tonga am'teny vazaha hoe les loups ne se mangent pas entre eux zay aloha ataovy anatin'ny loha sao lasa gaigeur rehefa avy eo marina fa nanaran'olona maromaro izy a fa manontany anisany ao ampitany filaminana fa tena olona efatra sy 5 venamo de anapotehanareo an'le honneur anareo sy le moral anareo antaka hoe tafika na gendarme tsy fantatra de tsy mahatonga saina lisany avela zavatra tenen'iny colonel iny hoe manaingany ampopolisany de efa hitsakitsahana zao ny etika anisany a ny code moralité anisany tsy hitsakitsahana de mbola mela menainao anaty kazerinao ihany zay nakamona fotsiny tenen'le colonel Patrick eny nakamona ny zavatra tsy tiako tamin'izy a de izy mbola manantena ny Rajoelina indray mba jereo président zay ihany ny tena hoe tsy valana am'le izy fa ny andreto zany a lisan'le gendarme reto cocktail molotov tsy mipoka tsy naninona de tonga de misy ny fisamborana de tonga misy ny tsindry a de zay de efa manao fivinaingam-piaina tsy ara-potoana alerte fa tena aloha manisy ity manisy fivoriana iny ve ny cocktail molotov tsy mipoka ve na mampikrapaka lisany ka maika tsy raha fantatra lisany zavatra miandry lisany rehefa aveo tsy de andositra androany daholo lisany lisan'ny gendarme reo zao ny zavatra teniko ny gendarme reo a raha ohatra volany tena dedaviny lisany am'izao fotoana zao zay ny nanarako zao am'izao fotoana zao tongavy efa amboarin'ny Rajoelina tsy na visa hoe mahamora ny visa tongavy lisany eto Frantsa ny frantsay zao maky mitady olona zay koa anisany zavatra amseho makany Ukraine lisany tonga eto lisany a de manatona ary amin'ny recrutement ary lazaiko anisany raha volany dedaviny lisany ao a karama am'izao fotoana zao makany Ukraine lisany a 2800 euros raha volonté lisany mahazo 56 000 euros eo raha mahazo prime lisany a ny prime mahazo zany raha ohatra raha zany mahapoaka ny tankiny inty tanky allemand anankiray tankiny frantsay anankiray a na ny tankiny Ukraine anankiray a azafady de mahazo prime la 23 000 euros karaha te hikotrana izy na te hiady lisany a de makanesa aty de makanesa ny Ukraine fa tsy malagasy tsy maintsy manina mikendakendany lisany eo zay fa io tsy aiza ve raha ty hitako tampo fakomaly olona nangalatra poireau a adidirin-dra raha gadranay tamora ty ary ny zavatra reto hoe bandondrona mihitsy le tahonosy be a iny zao dralahy de tonga le huissier miaraka am'le gendarme de inona zavatra mampime sady manirikiry aty matoa misy ny huissier miaraka ampitandry filaminana de hiaro an'iny huissier iny ny asan'ireo polisy gendarme reo fa ny atsika inona ny zavatra misy le gendarme indray mibata ny volan'le tompotrano de izy ndray manampy an'le leleke le gendarme indray mibata volany sy mibata ny aromaran'le olona avoaka ny velany tsy asan'lisany zany le dondrombelona reto a ny asan'lisany de miaro ny huissier io sa de torotahan'ny olona le huissier io moa zany gendarme zay le gendarme le voakarama zay de hiditra kely a indesaka fanampera iny moa zany nalaza tato ato kokoa
ny zavatra nampaleo tamin'ny resaka fanampera za tsy hiditra amin'ny resaka hoe nisy naky izy a sy ny hoe misy professeur sy ny zavatra nampahelo azy de zao lizy le nitambotsitra ny mahatonga azy nitambotsitra hoe normal be reny satria ny zavatra tenenina zavatra tsy ao am-pony amin'ny taonany tsy mitovy tonga de niterena fotsiny miresaka contre cœur izy a normal be anao raha mitambotsitra fa raha tena jerena ny heviny a tsy miova amin'ny heviny izy fa misy ny tena mbola vizy tsy any fa le zavatra teneny mihitsy le zavatra avoaka ny vavany tsy arakaraky ny fony latsaka ianao na izy zay fa i tuilara anke zavatra tokony betsaka ny zavatra crise be ny tuilara ny andrano mafana zao mbola lasa ny karana ny tany a izy ny kofoka ao base tuilara zany ao base ny samba be de be ny base mbola manahirana be fa zay zany fa au fond zany io a zavatra miatrika antsika vato bleu a izy zany maîtriser ny ataontsika ao anaty trano Madagasikara io trano anankiray misy étage vato bleu miregle ny amin'ny premier étage ny amin'ny étage a raha jely miregle ny aty amin'ny rez-de-chaussée de majinika sy apomby rehetrarehetra eo de misy ketrika ao a resaka fifidianana 2028 fa de zao ny teniko an'izy naza manofy ririnina mihitsy zay fa io vato bleu a ataovy tsara anaty lohantsika atao fantary tsara vato bleu a miaraka amin'ny Qatar raha miaraka amin'ny Emiraty tsara tsy mitovy reo fa tsika raha vao akan'izao de arabo iny hoay tsy mitovy ny Qatar a 4e PIB eran-tany ny Emiraty zany mbola 12e zany eo zany a ny tena adversaire zany zao force le vato bleu a tadio tsara fa reo zany ny force andrareo ny vato bleu miaraka amin'ny Qatar io ny vola ampiasaina miaraka amin'ny Henri Fraise de miaraka amin'ny karana miaraka amin'ny Qatar ny andrajoelona reo ampombon'ireo sy reo milisy reo a miaraka amin'ny karana sasasasany a de miaraka amin'ny Emiraty ny Emiraty fatantsika no ambadiky ny Emiraty a be de be no ambadiky io zay mahatonga anay hoenjana le izy a fa rehefa voakapoka reo lasa gaga miova daholo ny rehetrarehetra zay ny zava-dehibe resaka fa rehefa vonontsika rehefa satsika rehefa afaka de andao ary meko anto nareo tsy mampaninona mihitsy tongava io 46 rue Émile Raspail tongava sabotsy amin'ny folo rehefa tsy afaka sabotsy amin'ny folo de amin'ny herin'ny alahady tongava eto 46 rue Émile Raspail amin'ny folo tsy faveriko indroa zay teniko zay indray mandeha miteny an'izay avereo ny kasety reo ka tsy maheno tsara fa ho an'izay mivavaka toizy ny vavaka tsy natao ho an'ny ady fa natao ho an'ny lape zay ny vavaka fa ny ady a milomanina de zay efa voahomana farany ho valiko ny fantena farany a mety hoe tena ampikitikitika anareo de ahoana zany a ahoana ny fandehany a fa lazaiko anareo eto Madagasikara zany mbola passoire zany tsika miteny eto tsika hatramin'izay nisy ny tolo zay indroa ny fanahitany fa tsisy problème io indroa nanao verina teo efa mbola passoire i Madagasikara tsisy problème zany raha ohatra moa ka hoe hitsenasika hivato izy nareo na tsisy tokony hivato fa raha fatana sanatry fatana vao maika tsara manamora ny opération fa velao avy zay ho avy zay fa ahafantariko antsika tsara mihitsy fa Madagasikara io tantsika io Madagasikara zany ny anaran'ny Madagasikara de manakasy tsara zay ny tena anaran'ny Madagasikara manakasy tsara ary ny vahoaka malagasy a de manakasina ka zakivitsika azy efa mitontolona efa marefo reo izy miady tsy resatsika izy miady rano on s'en fout avy izy ady trano ao zay raha misy fa de salut daholo amin'ny manaraka indray salut daholo